Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny teny faneva ny fikambanana diakona sy lolona amin'izao 520 taona izao dia ny Romanina 12:20 andininy 2:20 ary izany no akatsika ny afatry ny tompo ampiarahana amin'ireo perikopa telo izay novakiana androany. Romanina 12:20 andininy 2:20 ndao iarahantsika amiredony izany riavana aminaran'i Jesosy. Mazotoa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Mazotoa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Ny lohahevitsika amin'ity volana ity dia hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompona. Ny Jakoba 2 teo andininy 1:20 hatramin'ny 9:20. Ny andininy 2:20 dia manao hoe ary ny finoana dia nitanterahana tamin'ny asa. Ny andininy 9:20 dia hoe maty ny finoana tsy misy asa. Raha fitiantsika zany ny fifandraisan'ny finoana sy ny fanompona dia tahaka izao: ny finoana miteraka ny asa fanompona ary ny asa fanompona mamelona ny finoana. Zay zany ny azo mitinana tsotra ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa fanompona. Ny finoana no miteraka ny asa fanompona ary ny asa fanompona mamelona ny finoana. Ka raha miteny eto ny Romanina 2:20 andininy 2:20 hoe mazotoa fa aza malaina ary ahoana ny toy ihany teo aoka hafanafo amin'ny fanompona ny tompo isika. Lay fanompotsika diakona sy lolan'ny tompo, fanompotsika fiangonana ny tompo zany dia miainga avy ato amin'ny finoana. Ny finoantsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy no hanamarinana atsika ka handraisantsika ny famindrampon'Andriamanitra. Ary ny andininy voalohany amin'ny Romanina 2:20 dia milaza an'izany: noho ny famindrampon'Andriamanitra dia atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Izany hoe vokatry ny finoantsika ny Jesosy Kristy izay asan'Andriamanitra atao amintsika na tonga atsika niny dia vita fihavanana amin'ny tompo isika, satria namindran'Andriamanitra fo. Izany hoe nandray fahasoavana, ary io fahasoavan'Andriamanitra ndraisitsika tamin'ny famindrampona io no mahatonga atsika sy manosika atsika hanolo tena 100 isan-jato ho an'ny tompo. Tsy ny hampafolo ny tenantsika, tsy ny hampafolo ny fiainantsika, tsy ny hampafolo ny arenantsika, fa ny 100 isan-jato ny fiainantsika mihitsy, ny tenantsika ray manontolo no atolontsika ho fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra ao anatin'izany, satria nandray fahasoavana tamin'ny tompo isika, fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Vokatra izany dia tahany sain'i Paoly avokoa ireo fitondran-tena tokony hananantsika kristianina ao amin'ny Romanina 2:20 io. Ary iray ao anatin'izany no hoe voalohany mazotoa fa aza malaina, faharoa aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Raha fitiniko kely zany le fampidirana teo dia hoe noho ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika sy ny fahalalantsika n'Andriamanitra dia niteraka finoana ny Jesosy zany tao anatsika tao. Vokatry ny finoana ny Jesosy dia namarin'Andriamanitra tsika ka afaka vita fihavanana noho ny famindrampon'Andriamanitra. Izany lay fahasoavan'Andriamanitra ao anatsika ao ka manosika atsika hanolo tena 100 isan-jato amin'ny tompo. Ary izany fanoloran-tena izany dia miseho amin'ny asa fanompona. Dia zay zany le zavatra atao amin'le dinganina teo, ny finoana teraka ny asa fanompona, dia le nitantaraina kely teo le atao anatiny teo le lalana izorana. Ka raha miatrika ny asa fanompona tsika dia misy fitondran-tena atorony Paoly atsika. Voalohany mazotoa fa aza malaina. Ny teny hoe mazotoa riavana dia hoe ny hoe mazoto zany dia hoe marisika, mientana, misy faharesen-dahatra ao anaty. Nisy baikon'ilay tomponao dia tsy didy iny amintsika fa ilay faharesen-dahatra ao anaty tsy ampimonomonomana fa amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana
no mandrisika anao sy manosika anao zany le fahazotoana hiatrika le asa fanompona. Le fanompona eto a io teny io de hoe le hoe dolos, le hoe andevo. Lay tena hoe tsy manana safidy ianao hoe ity no asa fanompona ho tanterahako, na ity no mba metimety amiko, arak'izay mety fijerintsika ny maizy azy ny tenantsika. Fa tena hoe Andriamanitra ny tompoko, Jesosy ny tompoko, noho izany izay zavatra andidiny eo dia tanterahako amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana, amin'ny faresendahatra tanteraka ao anatiko, noho ny finoana nandraisako fahasoavana, ary manosika anan'olo tena, ka indro a mitoetra ao anatin'izany asa fanompona izany. Fa io fanompona io ihany koa anankiray, mbola i Paoly ihany miteny azy, mandika azy amin'ny heviny anankiray le hoe diakonos, izay fototenin'izany diakonos zany a dia ny teny hoe dioko, ary ny dikan'io teny matohateny io dia hoe miazakazaka mafy, manatanteraka asa. Zany hoe ny fitiavana sy ny fifaliana ao anatintsika ao zany nateraka ilay fahasoavana ny raisitsika, no mahatonga atsika miazakazaka mafy ao amin'ny asa izay natolotro ny tompo atsika hampandrosoana ilay tenan'i Kristy. Satria raha mamaky tsika ny ao amin'ny toko 12 dia hoe nosarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, kanefa isika dia iray ihany ao anatin'izany, ilay mandrafitra ny tenan'i Kristy. Ary isika ireo samy manana anjara fanompony, dia miazakazaka manatanteraka n'iny anjara fanompony iny amin'ny fitiavana sy ny fifaliana, amin'ny faresendahatra tanteraka ao anatintsika ao, satria nandray fahasoavana tao anatin'izany. Inona moa ny antony mahatonga ny tompo miantso atsika? Dia miverina kely any amin'ny Jona tsika, ilay Jona toko voalohany teo. Raha ny antso an'i Jona Andriamanitra dia ny antony satria eo amin'ny andinin'ny faharoa izay, andinin'ny faharoa, hoe efa niakatra teo amin'ny tompo ny faharatsian'ny vahoaka ny Ninive. Dia ny rahan'ny tompo zany Jona hanambara hoe ho ravana, ho potehana, ho aringa ny vahoaka ny Ninive. Dia nandà Jona, nitsoky Jona. Inona ny antony? Mavesatra aloha ray le asa fanompona hoe ho ravana le izy. Fa fantary Jona loatra ny toetra an'Andriamanitra hoe rehefa hibebako ireo olo ireo dia tsy ho ravana indray Ninive, fa hamindran'Andriamanitra fo. Ary izay ny tanjon'Andriamanitra, ny hamonjena ny olona, tsy ny hahafaty ny olona, fa ny hananganana azy, ny azo ny famindram-po, famonjena. Dia nitsoky Jona. Dia ahoana nataon'Andriamanitra tonga sainan'i Jona? Dia iny moa Jona iny le nandeha nitsoka dia nandeha sambona ka ny Tarsisy. Dia nisy ranomasina be, nanonja be ny ranomasina, dia natao ny filokana dia nitodika tany amin'ny Jona. Dia teo Jona hoe za mihitsy ny antony mahatonga an'io. Dia ino ary no ataonay hozy izy le tatsambo tao, atsipazo anaty ranomasina, dia natsipy Jona dia nately ny trozona tany. Dia avy eo navoaka an'Andriamanitra teny amin'ny tany maina. Dia avy eo Jona nialokaloka, nitory le filazantsara izy ao amin'ny toko 7. Dia avy eo izy avy eo nandeha nialokaloka satria namindra fo Andriamanitra. Io ary Andriamanitra ilay tsy nandrava, tsy nandringana, fa namindrany fo indray le vahoaka. Jona nefa nandrazana dia hoe velesin'Andriamanitra any zareo. Tsy izay ny zava-nitranga. Tezitra Jona, lasa izy namoy fo. Dia niteo amin'ny danikandro teo izy. Dia izy eo amin'ny danikandro eo nasian'Andriamanitra tanamanga naniry teo ambony teo. Nandeha ny alina, tonga amin'ny maraina, nasian'Andriamanitra olitra nihinana le tanamanga, dia nidania amin'ny masoandro dia maina tanteraka. Tezitra indray sy nalahelo Jona hoe mba fialokalofako io ve hozy izy, dia novonono indray. Toy izy Andriamanitra mamarana azy eo amin'ny toko 4 amin'ny Jona. Izay indray andro sy indray alina ve hozy izy nahavelona n'io tanamanga io, dia nampalahelo anao no nahafaty azy. Maika fa ireo olona manetsiny ao Ninive eo, izay maro dia maro tokoa, ary efa 4 taona ny ankamaroan'ireo, moa ve tsy mampalahelo anao ny andringanana an'ireo? Dia tapitra moa ny ao amin'ny bokon'i Jona, izay ny namarana azy eo. Izany hoe ny tanjon'Andriamanitra zany dia ny famonjena ny olona rehetra. Ary anatin'izany famonjena ny olona rehetra zany dia ny andraisan'ny olona ny famindram-pon'Andriamanitra ilay fahasoavana, dia miantso atsika izy hanompo azy. Ary zany le hoe mila mazoto isika, vokatr'ilay finoana ao anatintsika ao, satria kay misy tanjona tian'Andriamanitra kendrena amin'ny asa fanompona tanterahantsika, dia ny hamonjena ny olona rehetra amin'ny alalan'io asa fanompona izay ataontsika io. Rehefa namalala rehetra ao amin'ny tompo. Tahaka ny bokon'ny Jona teo ihany, dia feno faharatsiany ity nositsika ity Madagasikara ity.
Hitantsika tao amin'ny boky ny Lioka teo fa maro ny olona marary mila fanasitranana, mila famangina, mila fampaherezana ao anatin'izany. Mety misy fotoantsika te hitsoaka, mety misy fotoantsika te handositra, mety misy fotoantsika te handà satria mavesatra ny asa fanompoana. Mety misy fotoantsika efa manao ihany ka mety misy fotoantsika sorena satria le Andriamanitra miandrintsika mba ho kapohan'Andriamanitra mafy ilay olona. Kinanjo amindran'Andriamanitra fo indray, tsy mifanaraka amin'ny eritreretintsika ny zava-misy. Fa eo indrindra no ampahiresan'ny Tompo atsika hoe mahazotoa, manana faharisiana, manana fientanana avy ao anatintsika ao, miainga amin'ilay faharesen-dahatra ao anaty ao, ilay fitiavan'Andriamanitra atsika manosika atsika handray an-tanana ilay asa fanompoana, ahafahan'ny famonjen'Andriamanitra mahatratra ny olona rehetra. Noho izany, raha nifidy ianao ny Tompo dia konina sololona ka mahatsiaro izao jobily volafotsy izao atsika, dia satria tia hampatsiaro atsika ny Tompo, tia hampahery atsika ny Tompo, fa efa novonjeny isika tamin'ny finoana azy, ka efa nanolo tena ho an'ny Tompo isika, nomeny anjara asa fanompoana isika, ka ny fitiavana ao anatsika no hery manosika atsika, satria isika izao no fitaovam-pamonjena sy ho fitaovam-pitahiana hamonjeny ity firenentsika ity eny izao tontolo izao mihitsy. Fa ny afatra faharoa ry havana manoloana ny asa fanompoana, raha ity andiny ny faraka ambin'ny folo ity dia tsy hoe mahazotoa ihany fa aza malaina, fa ina le faharoa teo, aoka hafana fo, tena hoe hafana fo manoloana ilay asa apetraky ny Tompo amintsika. Raha mijery ny teny fototra ny hafa hoe mafana fo indray tsika ry havana dia ny hoe mirehitra, mangotraka, aoka hirehitra amin'ny fanompoana ny Tompo isika, aoka hangotraka amin'ny fanompoana ny Tompo isika ao anatin'izany. Fantatsika tsara i Paoly izay nanoratra n'ity epistily ity ry havana, fa nafana fo foana moa izy teo amin'ny fiainany, saingy nizara roa mazava tsara ny fiainany. Voalohany dia nirehitra sy nangotraka izy tamin'ny fanenjehana ny fivavahana kristianina, fa rehefa niona tamin'ny Tompo izy ka nindry fa Jesosy ny mpamonjy dia nitsimbadika ny fiainany, niova ny tantarany, vokatra ilay filazantsara. Nanomboka teo indray izy dia nafana fo, nirehitra sy nangotraka tamin'ny asa fitoriana ny filazantsara, ka na imbetsaka ary izy no ndrahonana, imbetsaka izy no nenjehina, imbetsaka izy no saika notoram-bato, fa tsy nahasakana azy zany hantanteraka ny asa fanompoana. Hany ka nisy dia anankitelo vitan'ny Paoly, kontinanta anankitelo voatetin'ny Paoly, fiangonana maro naoron'ny Paoly, ary olona maro nandray fampahiresana avy amin'ny Paoly. Anisan'izany tsika ireo izay mbola mandray ny epistily ny Paoly. Izany ry havana no hampahiresana atsika manoloana ny asa fanompoana indray to mandreraka. Misy fotoantsika androany jobily dia voro marobe, fa misy fotoana indraindray ianao rery ihany ny tratra eo, ianao sisa no hita eo. Fa rehefa mirava amin'ny fiangonana to mamaika daholo mandeha dia tratra farany manisa rakitra sisa ianao. Izany le fiainana, akoatran'izay mety zavatsarotra atrehantsika, raha mandeha manao tafika masina firy sisan'ny lasa, raha misy asa mafimafy atrehana firy sisan'ny manolo tena, akoatran'izay mety ho fanenjehan'ny olona, reny ve ny dekona, reny ve ny loolona, reny ve ny kristianina, hiaretantsika avokoa reny. Fa ny olona iasan'Andriamanitra sy ny herin'ny fitiavany miasa ao anatintsika sy ny finoana, ary ny herin'ny fahasoavana ny miasa ao anatintsika, dia hirehatra hatrantsika, hangotraka hatrantsika amin'ny asa fanompoana, ka na inona sarotra tsy maintsy sedraina, na inona mafy tsy maintsy lalovana, na inona fahafatesana mandidona atsika, tsy ahasakana atsika zany, fa ny miroso hatrany isika. Ka na ho tahaka ny Jaona mpanao batisa ary tsika tapahan-doha, na tahaka ny Petera ary tsika tsongolika eo amin'ny hazo fijaliana maty, na ho toram-bato tahaka amin'ny Paoly ary sika, na ho avarina tahaka an'ireo martiora malagasy ary tsika, na ny toram-bato tahaka ny Stefanina izay dekona ary tsika, dia hitarika atsika hiroso hiazakazaka amin'ny asa fanompoana mandrakarivo zany. Ny tena modely sy fianarana ho atsika ry havana dia Jesosy Kristy. Fantatsika loatra ny nanjo azy, ny fijaliany sy ny fiaretana, fa ny finoantsika ny Jesosy Kristy dia mampita hery ao anatintsika, ahafahantsika manahaka azy ka miaritra ny sarotra sy ny mafy rehetra, eny fanahafotsika hatramin'ny aintsika ara, ho famonjena ny manodidina atsika. Mareza ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo,
fara-miantso antsika ao amin'ny asa fanompon'Andriamanitra dia miaraka amintsika izy, mielo lalana antsika izy, ary mbola mampahery antsika izy, mahazo toa fahaza malaina, ary aoka fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho amintsika ny fiatanana. Amen.